Coucou daholo nareo. Nareo tsirairay avy any tokantrano any. Te antany fantanina nareo androany. Voalohany nareo ve rehefa makany am-piangonana de nareo marika hoe fantanina foana ny pasteur na mopera io fa surtout pasteur hoe tokony amela ny olona, tokony mamela heloka ny kristiana de mpamela heloka. Satria mantsy ny fikasan'ny io fitondrana io de niverenan'ny Andry Rajoelina. Efa niteneniko anareo de melo io hoe tsy maintsy miverina satria efa nanao accord IPRRM sy Andry Rajoelina alohan'ny andehanany teo niaraka tamin'le intermédiaire ny Lova Rinel. Tsy haiko na tadidinareo ny saday koa de efa miimposer en tout ce qui est pour être dans la constitution de miimposer izy hoe miverina ny exilé politique de mivoaka daholo ny gadra politique. Son problème c'est gadra politique rehetrarehetra de le gadra le tenena hoe atteinte à la sûreté de l'État reny atao hoe gadra politique. Ao anatiny ao ny colonel Patrick sy misy généraux sy colonel koa tafiditra ao koa. De misy olona lampe dahotritsika koa tafiditra ao nikadrany io fitondrana io. De mody mitendra hoe réconciliation nationale fa niadiny Gen Z efa io efa fantatrinareo vao nanomboka le zavatra de efa nanomboka ny teny teto za. Ary efa nanomboka nanaitra ny Gen Z hoe tsy vita le olona fa mila mitohy. De io hitanareo io nareo hoe nahita Andry Mikoly tafiditra na place na ministre na koa nareo hoe nahita ny Sodevalina azo place tsaratsara na hoe nasa zay niady ho an'ny tandrasana hoe tafiditra ao anatin'io gouvernement io. Satria tsy faniry soa mihitsy no niady ho an'ny tandrasana hoe napietsy an'ireo jeunesse reo fa za. De hitanareo tsara fa amin'ny parti politique zao no mifandray amin'ny fitondrana io. Dikan'izany mifandray amin'ny fitondrana io Marc Ravalomanana taty en catimini de nisy rencontre en catimini entre nisy Rajoelina. Renseignement zany anjaranareo mino sy tsy mino fa zay zavatra niteneniko sy nilazaiko teto hatramin'ny voalohany ngamba de hitanareo tsara fa nisy marina daholo ary avéré daholo. Rajonary mampianina zao miaraka amin'ny fitondrana io de Marc Ravalomanana koa de ho tonga eo koa Rajoelina. Zay niteneniko hoe patron miandra amin'ny patron ny IPRRM. Efa raha ny fahitako anazy efa accord nataon'jareo zany fa tsika zany nataon'jareo élément hoe kilalao zany niadiny Gen Z en tout cas. Tsika tsy nahay mitana antolona tsika fa tonga de namela an'ireo surtout reo militaire reo tokony verina retour constitutionnel zany tokony omena civil ny fitondrana. Rehefa ianao zany tena verina amin'ny retour constitutionnel madio de omena civil ny fitondrana. Tsy meny io PRRM io civil ny tolony fitondrana. Zao misy ady be mihitsy ny entre ny PRRM sy teny. Satria nanodom-bola 100 000 euros par mois tokony omena ny ina moa tiky teny tokony omena ny assemblée zany sy teny fa tsy mena ny assemblée tsy mena ny député zany le vola fanakepony. De efa manomboka miozongozona ny sezany. De hitanareo iny resaka hoe état fédéral sy état unitaire iny c'est pas là le fond du problème. Fond du problème de une bonne gouvernance, ni pauvreté, ni électricité sy ny rano ny zanatsika izay mbola mipasse CP amène le sol dikan'izany hoe tsy manana latabatra sy seza akory ny ary izy andeha hipasse CP any ambanivolo. Zany tena problème zany fa tsy resaka fédéral sy tsy fédéral. Manteneniko hoe ny malagasy mahay manoa lalàna fa tsy mahay miappliquer zany. Raha ohatra hoe
terminer la déconcentration, c'est une décentralisation du pouvoir. En un État unitaire, ça dit dans les années 1998, il faut un nombre quand j'arrive. Et si c'est un problème, ni un fou, Fanny Pton, la volonté politique et appliquer les déconcentrations et décentralisation du pouvoir. Il est à fédéral, il y a un écran de fumée foutine, à Pessana, bas, à Paturatica Faoka, Sati, Ferna, il est rendu à tuer les fantaines qu'on a eu. Et c'est imminent, et c'est bientôt, et c'est pour bientôt qu'il va revenir. Ranaron est en pleine temps Mauricia. C'est une plainte au niveau des institutions internationales. Colonel Patrick Guerrier n'a nos plaintes contre Annie Ratswell. Si, Rafatoumank. Fallait fanir soa. Monsieur Wemanensken s'en Ratswell. Oui, Nzéana. Si je plainte, mise en zéro plainte. Mombani, Ratswell. Zéro plainte. Zéro plainte, ça dit ça fait 4 ans. Na refoutsen la lovon tewa. Na pesun ta oltika malakas. Tira ohatra zao misy zavatra tsy mety amin'ny fitondrana io dia mbody Ratswell sy Rafatomanga no boîte secrète ny zareo. Efa niteny anareo hoe reo dia hanao accord politique foana zao. Tanareo rehefa mandefa vola ny FMI, fandonam-bola io, rehefa mandefa vola zany ny FMI, matony zareo miaraka entre zareo ohatra hoa dia simple. Satria misy intérêt privé commun an'izy mianakavy. Na Rafalmanana, na Ratswell, na Ratsonar Mapiana, na UPRRM io. Fait un emploi fictif en Madagascar. Au niveau des institutions, mandany amina milliards et milliards et milliards de dollars io. Emploi fictif zany tsisy olona mipetraka tsisy olona miasa koa fa mboty hoe mandovoly isanandro. Tsy samy mikitika an'io problème io. Satria raha ohatra mikitika an'io dia mody misy grève na fonctionnaire. En fait, c'est compliqué de nous l'année farany ambony ny tena mahazo ny tsirony sy ny mahita ny 20 ny vola io fa tsy le olona fonctionnaire kely aty ambany aty. Donc les hauts fonctionnaires raha hitanareo dia nisy rapprochement russe miaraka amin'le hoe le olona efa tanareo les représentants de l'État au niveau des relations internationales où les femmes ont un diplôme indray mbola ampianariny fa tsy nampianariny akory ny olona mpianatra. Ny problème majeur tokony ho résolven'io fitondrana io dia ny fampianarana, ny instruction ny mpianatra fa tsy ny instruction ny olona efa manana diplôme BTP. Ny problème tokony résolven'io fitondrana io dia ny jiro sy ny rano mba afaka mahazo jiro sy ny rano daholo dikan'izany ny angovo ny vahoaka malagasy. Ni bonne gouvernance sy ny transparence, ny explication. Nareo je vous ai parlé namoaka transparence foana za. Raha ohatra misy olona miteny hoe fa mandeha Cynthia tsy hita foana na hoe tsy hitako tsonky indry satria kinareo nanao complot na matika nareo dia tsy hitanareo tsony eto amin'ny page eto. Satria za tonga dia bloqué quoi satria manao manipulation de masse. Il y a beaucoup de manipulation de masse amin'ny fitondrana io. Dia jerenareo tsara fa rehefa atsika zao ny teny amin'ny manaraka rehefa miverina Ratswell fa hiveriny za miteny hoe rehefa miverina Ratswell dia tsika no enjehan'ireo mpivavaka rehetrarehetra ireo satria ny discours any amin'ny fivavahana amin'izao dia zay teneniko anareo zay hoe mila mamela heloka dia mila averina le Ratswell dia io famelana heloka fa fanasana loha any vahoaka. Ny église orthodoxe tany roso moa efa tafiditra eo foana sady miditra tsikelikely anasana ny loha atsika vahoaka. Ny manipulation ny zareo koa miaraka amin'ireo influenceurs ireo miditra tsikelikely koa manipuler natsika vahoaka. Salut Franck, mon premier ministre. Soit entre parenthèses vita grève dia nareo GNZ mieritreritra nareo hoe vous êtes devenus des instruments politiques comme la justice à Madagascar. Ni ministère de la justice qui est devenu un instrument politique fa tsy instrument de justice.
tsy ho dia de justice ony tsy levier de justice fa levier politique. Donc efa manomboka tsy mifankahazo zany sy teny sy le PRRM fa le PRRM aloha de ho sarotrarotra aminazy any satria ny olona tanakao ny olona nasainy aro anazy olona proche kokoa an'ny Sy-teny noho izy. Sy-teny de mifankahazo tsara amin'ny Poutine sy mifankahazo tsara amin'ny Viseur qui est le meilleur ami de Poutine. Sy-teny on roy mpitiavana entre an'ny Viseur efa amina dizaine et dizaine d'années. Ty PRRM ty volana anankifolo. Déstabilisation fangalana zasaka nareo nahita de mbody nataon'le PRRM fivavahana fotsiny de tsy de nangina daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fangalaran-jaza iny sy famonoana olombelona fa nefa mbola mitony ny olona disparu à Madagascar. Ny aditsika zany ny profiten'ny Ravalomanana, ny profiten'ny Ratsonarmapianina, ny ekipany, ny profiten'ny Forongony Rajoelina fa tsisy miprofiten'ny Gen Z sy ny olona tena nitolona hatramin'ny voalohany. Ny eo ihany ny eo. De ina moa tiako tenenina matoriza ihany nareo Gen Z, matoriza ihany nareo rehetrarehetra reo, matoriza tsara mihitsiny fa ny tantsika de tsy ho atsika tsony. De zara ohatra eo miteny de hoe iny zao fa ny zavatra niteneniko rehetrarehetra de marina daholo. J'ai eu la constance sady nanana marina za toute information rehefa plus tard de il s'avère que c'est la vérité. Nefa io mpitondra anareo io hatramin'ny voalohany de fa nandainga dès le premier jour qu'il était arrivé au pouvoir jour voalohany indrindra de fa tsy ny respecté en parole donnée. Tsy ny respecté en tout la tamin'ny 2025. Jerenareo ny Sy-teny zany ny nazo an'le tolona ndry faniry soa zay tena zalony je vais pas envie d'être vulgaire fa reny efa ny abandonné reny zaka tsy vogatsony kiva zaka tsy anao manifestation tsony kifa makaleo fa izy nanao manifestation nandritra ny ray taona roa taona teo foana za rery nakeny amin'ny ambassade za rery efa taty amin'ny farany taty vao tonga ny olona. C'est pour ça que je vous dis sarotrarotra ihany ny ina moa tiako tenenina ny jerin'ny ty raharaha politika ty à Madagascar ty et je comprends l'écoute rehefa miteny hoe aleo za hiala aleo za tsy teny tsony fa situation nay aty ne mitoy amin'ny situation nareo ihany zay ne mahazo menace de mort mahazo colis suspect mahazo an'izany rehetrarehetra zany fa nareo za mieritreritra hoe misy elanelantany de zay fa zay fotsiny gamany hoe adala fa mahasamy teny sy mbola tsy mety miteny satria mamparary mifonay ny zavatra misy ao Madagascar. Fa nareo ny tena hoe retour à l'ordre constitutionnel comme ils veulent de omeny any civil ny fitondrana. Raha reo ny tena hoe mitady ny retour à l'ordre constitutionnel de ny concertation nationale nataony tsara. Regardez comment c'est bâclé, c'est biaisé. Ka eritreretinareo hoe ametraka état fédéral zany tsika hoy ao amin'ny tanitsika ao. On n'a pas les moyens les amis, tsy manamboly tsika Madagascar mahantra, tsisy moyen zany état fédéral zany il a fallu 250 ans pour les États-Unis pour que ça fonctionne à peu près bien à flot. Nefa tanana anisan'ny hoe voalohany indrindra matanjaka tamin'izany hoe économiquement zao izy efa anirina la Chine. Fa tsy haiko na takatra nareo hoe nareo zay mitady état fédéral io vola fotsiny ce sera un gouffre financier. Tsy aleonareo velony mieritreritra hoe aleo voizina
tsara ny décentralisation ary appliquena le loi natao tamin'ny 1998 reny appliquena tsara dia aleo zanakatsika mandeha any ampianarana aleo tsika mahazo électricité aleo tsy mandeha tsara ny artère ny du pays ny dikan'izany ny lalana sy ny tariny no amboarina tsara soma tsara e développena économie fa ny GNZ mieritreritra hoe considérer nareo vous avez tsisy considération anareo nareo koa moa namadika ny tolona anareo zay moa ny tena izy koa fa nareo koa anisany le leader GNZ rehetrarehetra namadika tolona daholo dia tonga dia nitsotsoto dia nisisisy tsisy analyse tsisy recul zao iverina Rajoelina maty 25 mort tena kianja tsy fantatra ny Ambomalasa moa efa nisota sy tany faniriso iny efa niteneny hoe na iandro firtonera nareo na tsy ahita valiny discours anankitelo nataony amin'ny olona any fianakavianisme mody manao discours hafa ery amin'ny tribunisme manao discours hafa amin'ny staffnisme miteny tena masosotra anazy miaraka amin'ny teny ratsy reo fianakaviana menimeny isan'andro reo ao aminy reo ary na fianakaviana raha mahafantatra sy mahatsapa an'izany hoe nataony sy teny sy fanirisotohatra fiakarana anareo za koa anisan'ny biaisé tamin'ireny satria tena nytolona tena nitaky marina ary kaindry zareo ihany nanao an'ilay tady tsara fa ny firenena tena hoe mahasamanapozina sy mamono ary manao kidnapinina dia ny Rosianina ao amin'ny tanitsika izy zao ary raha nareo mijery dia jereo fotsiny dans les pays du Sahel Mali, Niger, Burkina Faso des pays c'est quoi déjà Boko Haram any koa ny zareo any feno maty any feno kidnapina any fomban zareo zany dia tsika mbola manaiky lalaovan'ireo firenena matanjaka be ireo fa tsy mieritreritra ny hoan'ny malagasy mandeha alohany malagasy first malagasy ny tokony mandeha aloha mila unité nationale ary natony nandeha reny tolona reny dia nisy unité nationale et internationale miaraka amin'ny diaspora tsy navita rery ny GNZ tamin'ireny tolona reny fa tsy maintsy nisy fanampiany diaspora aussi bien au niveau médiatique, matériel, visibilité. Tsy navidininna ny namontiky tenenina ny influenceur kely tao Madagasikara zao tena miteny hoe kely raha tsy nisy influenceur malasa be ohatra ny Dylan zao na nisy Andry Sams reny malasa be reny no nasanteny tiane reny no nasanteny sy nasantsangana nasany alerté any communauté internationale ny alerté en communauté entre zareo et aussi moi d'ailleurs ny alerté any ihany raha ohatra nareo miteny efa niriso olona tsy miteny vazaha inona mandahatra teny vazaha tsy nataony fa zay le niteny vazaha ny diaspora jeunesse diaspora taty Madagasikara ny teny vazaha sy ny teny anglais sy ny teny rehetrarehetra no nahatonga an'ireny tolona reny tafavoaka raha tsara reny tsy tafavoaka. N'oubliez pas que la reine politique se passe sur Facebook à Madagascar, sur les réseaux sociaux. C'est fini la reine politique sur le terrain. Missiane, mais c'est pas forcément là où l'opinion publique peut vaciller très rapidement sur les réseaux. Ça y est, fa la sanaro GNZ isany de mifoa satria averiny tetavany PRRM iverina sa idébloquer nany vola avy any amin'ny SADC sy ny FMI de tsy maintsy mamerina ny Rajoelina eo atoerana de zay mahatonga anareo any amin'ny fiangonana any miteny foana hoe mila mamela heloko tena instrument de manipulation de masse koa zany. Voilà hitanareo tsara de hitantsika tsara de lazanareo hoe peut-être hoe pandaigna lazanareo indray hoe pandaigna me proof sy me outil fa ny zavatra nanoteneniko hatramin'izay hatramin'ny voalohany j'étais constante fa hitanareo io zao fa vérifier fa ny zavatra niteneniko rehetrarehetra de marina. Voilà zay ry GNZ sy ny vahoaka isany
Zalona andeha isakafo a. Donc très bonne journée nareo a. Courage be daholo nareo a. Ça va s'accélérer dans les prochains jours. Mésentendre entre siteny ny PRRM a. De mety isaoty siteny moa alian'ny kalafaniry so. Alian'le Dayakofaly. Hitanareo tsara les paysages. Il veut rouler seul le PRRM, visiblement. C'est fort! Moi, je mange mes popcorn et maintenant, il faut pinandro de roya, non, faut pinandro. Ça y est. Bonne journée, Naro.